Tovolahy miisa efatra no trateaka ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny zandary pirenena ny Mahajamba, Afatry Sofia, any farany herinandro lasa teo, atao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Ambilomano, distrikany Mampikony, Afatry Sofia. Raha ny fantatra dia roa lahy izy ireo amin'ny reto efatra eto amin'ny sary reto, ano fantatra fa tompon'antoka tamina fangalarana omby atao Antanambao Mahajamba any alatsinainy fa 17 ny volana Novambra taona 2024 lasa teo. Nandeha avy hatrany ny fikarohana sy fanarahan-dia atamin'ny fotoana io. Atram'izay moa zany dia somary tsy milamindamina ny toerana Mahajamba iny anatin'ny volana vitsivitsy. Tamin'ity herinandro ity dia nafampana kely tao Mahajamba resaka anatrombo satria misy anatrombo telopolo tany Zokolo. Dia alatsinainy arivo zany nisy omby anankiroa nentina ny dahalo teo an-tanàn'ny Mahajamba amin'ilay mihitsy zany izy dia nanaraka ihany ny folombelona tonga ny maraina ny an-dalàna dia zany anatona anay hoe mila tanana mandeha ny miaran'iny Mahajamba lalàna ty dia azo hoe hoe dahalo afaty amin'ny faritra Mampikony ity zany tratran'i satria lavidavitra ihany ny alarobia vao azo hoe dahalo tratran'ny matoa mihitsy esahana manokana moa ilay teraina manokana ny tanora ny Mahajamba izay olona tsy ndriky foa izy ny Mahajamba satria raha tsy nampian'ireo koa raha miasa feno amin'ny Mahajamba dia zava-poana ihany koa ny zava-natao satria toerana tsy fantatra lalana lavitra fa zanatany mahay toerana dia nanampy be dia be amin'ny fisamborana azy aloha ny trandrareo dia isy ihany koa ny loha izay mbola ataony mana fahefana manokana amin'izany afaka manao ny enquête poursuite judiciaire fa efatra zany no dahandreo izay nentina ilay aty Mahajamba. Dia midipitsindrina kely angamba dia ny hoe mangataka foana fiaraha-miasa amin'ny vahoaka ny fametrahana vahoaka fitokisana amin'ny tany filaminana indrindra mba ahafahana manafoana na tsy manafoana fa manena ny tsy fandriampanemana indrindrindrindra faritra Mahajamba satria tany maitso izy aloha zao izao lasa zao ndrozy tanteraka izay ngamba ny azo lazaina ny zavatra izy tany Mahajamba. Ireo olona roa hafa reto kosa dia voalaza fa anangala-tromby hatrany fa mbola eo mpanaovana ny famotorana ireo mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Efa tavaverina amin'ny tompony avokoa ireo omby miisa roa voalaza fa nangalariny ireto olona roa izay antsoina hoe Jean Baptiste 5 taona sy Jean Noël 4 taona ireto. Tovolahy miisa efatra no tratehaka ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny polisy pirenena ao amin'ny distrikany Maintrano ao anatin'ny faritry Melaky any maraina ny 20 Novambra taona 2024 lasa teo. Ireto olona ireto no fantatra fa nanatanteraka fanafiana atao amin'ny sibaira iray ao amin'ny Fokotany Andranovorobe any 17 Novambra lasa nandritra io fotoana io ny ordinateur complet ny imprimante tao amin'ity toerana ity. Raha vao naray fitaraina ireo polisy ao Maintrano dia nanao ny velam-pandrika avy hatrany. Rehefa nataonay fadiandera tamin'izareo reo dia miaiky zareo fa navitaleloka dia nanao velam-pandrika reto aminazy anay izy io. Tamin'izay fotoana zay moa zay ny sur le terrain dia nandrasana tamin'andro alina nandrasana zareo tao dia tamin'izareo hoe namina le toerana io zavatra zany dia samboritotsiny dia azonay le fitaovanareo. Dia ny azony zavatra mbola tsy azonay ohatr'izao dia ny clavier fa epitadiavan'ny olo zay fa azony anto fa tsy maintsy fazo le clavier zay miankapobe mikasika ny izy teo ary izy teo dia efa malaza mpamaky trano zanareo ary tato ato moa rehefa azo olo dia milamindamina indraigna mba toy atao Maintrano mikasika fitavaky trano. Io zany tsy misahatra zahay maasa ary koa mbana tena fiaraha-miasa amin'ireo rehetra Fokotany sy ny Andriamaso tokon'olona. Tratrany araka tamin'izy ireo tamin'izany ny entana nangalariny fa ilay clavier kosa no mbola tsy tafaverina hatramin'izao. Ny aiky ny eloko avitany moa izy efatra amin'ny rahalahy ireto ka efa natolotra ny fitsarana avy hatrany. Lehilahy iray no torana tsy nalala ny atsimo sy avaratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy omaly latsinainy fa 4 ny volana Desambra tokony tamin'ny fitora alina teo amin'ny lalan'ny zona vaovao teny Tsaramandroso ambony. Bisikleta iray nandona mpandeha tongotra ary ilay mpitondra bisikleta no torana io fa ilay mpandeha tongotra kosa
tsy naninona raha ny voalazany. Izy nitondra beka de zako nda hita ny andro moa maizy na le bisikleta tsisy jiro de nidona teto amin'ny lohako lohany de izy nitsingatika teo amin'ny arabe teo fa zako ndray tsy naninona. Tsy naninona anao? Za ndray tsy voadona le bisikleta tamin'ny sisin-dalana nda hita. Tsara ny manamarika fa mamo ilay lehilahy mpitondra bisikleta ka izany no natonga ny lozam-pifamoivoizany. Ny olona manodidina avy eo no namelombelona ity lehilahy ity ary niantso ny namany sy fianakaviany mba akazy amin'ny toerana nisy ny lozam-pifamoivoizany. Iarany lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny mamily fiara, bisikleta, bajajy na moto raha mamo eo ampamiliny. Ilana fitandremana ny fitondrana ny fitaovam-pifamoivoizany mba ialana amin'ny patsa ray trombo vava.